Ron kosa no nitokanana ilay lalana miazo an'ny Besarety mipakatra any amin'ny hôpitaly Soavinandriana iny isany mampikakaiky ny mpampiasa izany lalana izany tokoa ny fahatapahan'ny lalana nandritra ny fotoana nanamboarana izany ny ministry ny asa vaventy Andriamatora Londratsiraka mihitsy moa no nanatanteraka izany fotoam-pitokanana izany. Efa-jato tapitrisa ariary izay ny vola lan'ny ministeran'ny asa vaventy nentina nanamboarana ny lalana manamorona amin'ny Besarety mitohy mankany amin'ny hôpitaly Soavinandriana. Notokana ministra Roland Ratsiraka androany maraina ity lalana izay nampijaly ireo mpampiasa azy ireo raha azo ny hôpitaly miaramila ity. Manoloana izao nahazoana fototra asa vaovao izao dia ny antso ny fokon'olona teny toerana ministry ny asa vaventy hikolokolo izany fototra izany. Nanamafy ihany koa ny ministra fa isy ny fanaraha-maso ny asa mandritra ny andro aviorana. Satria vita le lalana aty sy le mitetezana kely dia le canalisation dia mba manentana le vahoaka zany vahoaka tsy hanary fako intsony anatin'ny canalisation dia mba arina anatin'ny bac à ordure ny fako. Io zany hitantsika io fiakarany rano dia ny tetezana tsetsina sy ny lakan-drano tsetsina dia ankehitriny zany andalo etsika rehefa avy ny orana amin'ny heriny manaraka amin'izay hoe nety tsara ve le asantsika sa tsy nety satria mbola tsy avy zao ny orana dia ohatran'ny hoe mahafinaritra sy madio izy io fa zako tia manao asa tena mendrika ary tena mety dia saro-piaro zahay amin'io zavatra io rehefa avy amin'izay ny orana dia hiverina aty tsika dia hijery hoe jereo fa efa avy ny orana dia mandeha tsara ny rano tsy miangona intsony. Ny zavatra tsy somary tsy nentina tsy tamin'ny asa amin'ny ministera taloha dia misy asa atao andanimbola afaka telo volana dia simba tanteraka. Dia zavatra zay zany dia saro-piaro amin'izay zay satria lasa mitsanga menatra ny mpiara-miasa rehetra anatin'izany ihany koa ministra. Ka ny mpiara-miasa tsy tokony hitsanga menatra intsony ary ministra tsy tokony hitsanga menatra mihitsy mandrakizay. Ho an'ireo lalam-pirenena kosa dia nampitandrina ireo izay minia mitondra entana mihoatra ny lanja voafaritry ny lalàna ministry ny asa vaventy. Omaly zao nisy problème kely tamin'ny RN4 satria efa nentanina daholo ny camionneur rehetra tsika nahazo famatsim-bola avy amin'ny Banque mondiale efa mandeha zao le fandajana camion isaky ny RN route nationale le anankitelo dia nahazo zany tsika efa mandeha izy io ka mbola mamerina koa mba manentana ny mpitondra camion rehetra fa tsy mahazo mihoatra ny 25 tonnes zany ny camion dia pesage alessieux zany 13 tonnes paressieux zany tsy mahazo mihoatra an'izay. Mifepetra raisina hoe raha vao mihoatra ny lanjan'le camion dia voatery mandatsaka entana izy dia camion hafa mitondra ny entany zay zany ny olana dia tsy vonina amin'izany zany le mpitondra camion dia eto ako mitena aminaino amanjery hoe omaly nisy olana tahaka izany fa soa ihany fa vita fa nandeha daholo le camion rehetra fa ho an'ny manaraka dia jerefo tsara fa RN2 misy an'io mandanja camion rehetra izay mandalo zahay RN4 misy an'io mandanja camion rehetra izay andalo dia ho avy ihany koa ny RN7 satria pesage alessieux anankitelo mobile zany ny azontsika. Nanararoatra nanome fitaovam-pianarana ho amin'ny mponina teny Besarety Andriamatora Roland Ratsiraka tamin'ity androany ity fanomezana izay nataony tamin'ny anarana manokana araka amin'ny fanambarany.